Ny faritra boeny kosa sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity voatery nidorana ny fako ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga ao amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampin'ny hoenti-manana entina mandroaka izany fako izany. Mitondra fanazavana eo anatrehan'izay raha tsy maintsy atao izay moa ny sampan-draharaha eo anivon'ny Voary. Toy ny fahita isak'ireo renivohim-paritany rehetra dia misavovona manerana ny tanàna ny fako. Isan'ny manana olana amin'izany ny kominy Mahajanga voalohany. 70 ka hatramin'ny 100 metatra cuba isan'andro ny fako tokony alana, izay mila vola 4,3 ariary isan'andro. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitry ny Voary ao Mahajanga nefa dia tsy ampy ny hoenti-manana amin'ny fanalana ny fako, noho izany dia nodoran'izy ireo ao ampovoan-tanàna ihany ny fako, izay miteraka fofona sy fahasorenana ho an'ny manodidina. Hoe mandoro fako ato an-tanàna aloha ny ampovoan-tanàna fantatra nefa tsy mety, efa niala tsiny any moa zao tany teto ambany reto station na télé teto fa milaza zay fa ile olana zany arabola amin'ny tsy fampiny resaka carburant andesina manao an'io amin'ny ara-dalàna zany mba tsy siny zavatra ty zany ohatran'ny hoe zavatra temporaire ihany fa io tsy maintsy io aterina any any fanaripako any fa tsy hoe sanandro akoa dia ohatran'izao fa anatin'le fotoana tsy ananana carburant misy amin'ny zavatra. Ahina arak'izany ny mety isehoan'ny nitrangana retina hafa vokatry ty fandorana fako ao izay mamoaka fofona ao an-tampon-tanàna ity.